Nahatsiaro ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny oram-benikija teto amin'ny firenena teny amin'ny commune Tanjombato teny ny HVM tamin'ny alalan'ny rantsana HVM Atsimon-drano Omaly. Araka izany nitondra ny voatsirambin'ny tanana izy ireo. Raisiny eto anivon'ny birao ny fokontany Ambomanatrika Tanjombato ny trabona ato anatin'ity commune ity. Mahatsiaro azy ireo ny HVM Atsimon-drano tamin'ny alalan'ny Bertin Randriamiaingo. Misy moa ny fanampiana ratsakafo nozaraina ho azy ireo Omaly. Tonga izay mijoro avy amin'ny alalan'ny HVM tondra izay mitava mahatratra ho anareo izay sakanavaka tsy mialondrafotsika zarainy reto zavatra noentinay reto vary sy voamaina dia ho atolotra ho anareo aty amin'ny commune Tanjombato izay tsy rambon'ny tanana no natolotsay fa dia mino izay fa tsy hanadino ary mbola atoky ny fifankatiavantsika koa manantena hatramin'ny farany ny ataoko hoe ezaka izay ataon'ny tsirairay. Iray amin'ireo commune district Atsimon-drano misy trabona no nirotsakorana ny fanisa teto Anavarimbohitra neto amin'ny commune Tanjombato. Araka ny antotanisa farana navoakan'ny BNGRC, nisa 5,700 ariary ireo trabona ao anatin'ny district Atsimon-drano, 2,700 ariary no nafindra toerana, 5,50 ny trano rava, 2 ireo trano dibo-drano ary 5,30 hektara kosa ny tanimbary dibo-drano tanteraka.